Miaraba tokolasy tokovavy tafaraka amin'ny fandarana voalohany dinika isika eto amin'ny fahitalavitra sy onjam-peo ny MBS. Ny dinika dia arahanao isaky ny alatsinainy aorianan'ny fotoanan'ny vaovao ary misy ny famerenana amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS izany. Nisy ny famondrana tsotsotra zany teo amin'ny mpanolotra ny fandarana sy mpitatana ny fandarana teo aloha. Ny namana Germain Menjanary izay isaorana navita ny adidiny tao anatin'ny fitantanana ny fandarana. Ankehitriny dia ny tenako indray zany no mitatana ny fandarana ary miezaka mandray ireo vahiny izay hivahiny ato anatin'izany fandarana dinika izany. Ka amin'ity androany alatsinainy fa 24 ny volana Aogositra 2024 ity dia ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boriboritany fahaenina Tojosoa Andriamampandry no vahiny ny fandarantsika. Ngamba tsy misy izay tsy mahafantatra ny vahintsika raha ny lafin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny misy ny teto amin'ity tanàna Antananarivo ity no resahantsika teo amin'ny tontolon'ny fampianarana izany, satria izy aloha zany dia efa tale jeneraly teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, efa lefitry ny ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra, fonony ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana izay nitatana ny tanàna Antananarivo renivohitra, ary efa nanana andraikitra lehibe satria mpampianatra mpikaroka mpampianatra ny député Tojosoa Andriamampandry vahintsika dia efa doyen izy teo anivon'ny fakulten'ny DEX izany, ary solombavambahoaka izay manatanteraka indray zany ny fehim-piasana faharoa na ny deuxième mandat zany amin'izao fiatrehana ny asan'ny solombavambahoaka 2024 sy 2024 izao. Zay ny vahintsika. Miaraba député Tojosoa Andriamampandry. Miaraba anao Faniry, ary ihany koa miaraba ny vahoaka hita malagasy rehetra izay manaraka ny fandaranty amin'izao fotoana izao. Député Tojosoa, raha ny zotra ny resahako teo aloha zany, fantatra loatra ianao teo amin'ny tontolo ny fanabeazana, fantatra loatra ihany koa ianao teo amin'ny tontolo ny fampianarana ambony, teo amin'ny tanàna Antananarivo, dia ny olom-boafidy anao ihany koa zany député Tojosoa amin'izay lafiny rehetrarehetra izay mipetraka hatrany ao anatin'ilay hoe makandraikitra eto amin'ny firenena. Tamin'ny herinandro lasa iny dia efa nahoraka teo amin'ny tontolo amin'ny ankapobeny vaovao rehetrarehetra zany ny fanambarana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana izay nilazany fa rehefa mifampiresaka tamin'ny fianakaviana izy dia nahazo ny tsodrany fianakaviana, indrindra ny vadiny neny Lalao Ravalomanana, rehefa ihany koa zany nandinika ny zava-misy iainana ankapobeny raharaham-pirenena ka mahita ny zavatra iainan'ny malagasy dia tsy ny amboadidy, rehefa nilaza fa ny any kely sisa andro iainany dia izany hanompony ny vahoaka sy ity tanindrazana ity. Nanambara zany ny filoha Marc Ravalomanana fa ho candidat hirotsaka ho vidiana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra avy hatrany dia ny fomba fahitany député Tojosoa izay fanambarany filoha Ravalomanana zay. Ya, isaorana an'Andriamanitra lehibe nanolotsaina ny filoha Ravalomanana izay nanaiky ho candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra, fa raha nihaino ny feon'ny vahoaka, ny tena moa dia mikasokasoka amin'ny vahoaka, mihaino ny feon'ny vahoaka, ary nahita koa zany hoe tena oza fitantanan'ny filoha Ravalomanana zany tamin'izy filoham-pirenena. Hitantsika fa tena hoe nandroso ika Madagasikara, tsy ohatr'izao ny fari-piainan'ny olona, lalana vita daholo ny routine nationale, ny fanabeazana, ny fahasalamana, izy foany ben'ny tanàna teto Antananarivo. Dia hitantsika nisy fanovana be mihitsy teto Antananarivo, ary tsika mba nisy an'ilay hoe fanarenana Antananarivo renivohitra izay notanterahany tamin'izy ben'ny tanàna, fa tena hoe namiratra Antananarivo zany tao anatiny, ary Antananarivo le niovy zay nisy fanatsarana lehibe izay zany no natonga ny olona hoe mendrika ho filoham-pirenena ity Marc Ravalomanana ity. Za manokana dia efa ela no resy lahatra hoe tokony olona ohatry ny filoha Ravalomanana no hitondra ny tany sy ny firenena
ka ninona ndraikitra zay misy azy de ilaina ny olona tahaka azy. Ary i moa rahantsika dra mahita fa efa filoham-pirenena izy, filoham-pirenena no eritreretina mbola hoe nametrahana azy teo fa fantatsika moa reny zava-miseho reny, zany hoe tsy iverenantsika intsony, zany hoe nohony ny filoha ankehitriny izay avazaha sy nyresaka maro samihafa zay tsy fanajana ny lalàna, dia maro ireo kandidata zay tsy nandray anjara tamin'ireny ho filoha am-pirenena reny. Fa izao zany Antananarivo renivohitra amin'ny renivohitra azy de renivohitra Madagasikara faniry eto daholo ny foky rehetrarehetra maro no mipetraka eto amin'ny any faritra eto Antananarivo zay tena potika tanteraka ary tsy mendrika ma hoe renivohitra azy zany Antananarivo zany, ary izaho de anisany efa resy lahatra hoe tokony ny filoha Ravalomanana no hitondra ny tanànana Antananarivo. Ka hoy izy aho hoe mendrika azy zany mety zany satria tena netinkena na ny lalana eto na ny resaka tsena, ny fifamovoizana, ny foto-drafitr'asa tsisy mandeha am'zay aloha nge faniry, tena hoe potika Antananarivo. Aiza ny asany zany hoe renivohitra zany am'izao fotoana zao. Maro moa no miteny hoe efa filoha ve izy no atao zay indrindra no be presaka be ny tanàna, tsy hoe midina mety voninahitra be dabi misy nge filoha ny efa nisy filoha-pirenena zao tany Brezila, tany Philippines, filoha izy didina no maire nanino, misy izy koa avy eo maire nana renivohitra lasa filoha-pirenena Jacques Chirac zao zany ao anatin'izany. Ka io zany dia raha hitondra firenena anao mpanao politika tokony ho modely ianao, ary tsy misimisy zany hoe nidina na niakatra ny fanimpona vahoaka de tsy misy an'izany. Ary zay nideraina manokana ny filoha Ravalomanana fa ny mpanatratra moa zany zay sofa vitsy izy ireo de hoe efa filoha ve ianao de aneritena ry amina be ny tanàna Antananarivo renivohitra ry, fa tadidio fa Jesao Kristy ary nge zanon'Andriamanitra any an-danitra nanesy tena nidina tendeha ambonin'ny tany anavitra ny olona, ny fahotan'ny olona, anampy ny olona, de izy zay ma hoe Mesia ny Jesao Kristy. Ka ny filoha Ravalomanana zany dia Mesia nanesy tena anavitra ny vahoaka malagasy zay mipetraka eto Antananarivo. Ka amiko manokana zany dia midera ny fanapakeviny aho, ary matahotra ohatr'izao ny mpitondra zany am'izao fotoana zao de afatana fa tsy maintsy lany ny filoha Ravalomanana. Izay ary iza ireo député teto Antananarivo renivohitra nilatsaka tena hoe naharesy be da be ny candidat fanjakana, na de teo aza ny zavatra tsy mandeha am'zay aloha zay ary maika zany fa ny filohany atoko zay misy ny latsaka eto Antananarivo renivohitra de hoe tsy ambamabana fa ho lany Gasomatsara. Ary io matoa izy milatsaka dia ho fanomezana ny tolona zay efa matimatisantsika hatram'izay mba zay le hoe mitaky fiovana, mitaky fanovana ny vahoaka malagasy, mitaky fanatsarana, de zany dia metomboka eo amina renivohitra izay fanatsarana zay zany dia rariny loatra zany raha de ho atao modely Antananarivo dia ny filoha Ravalomanana zay efa manana ny traikefa, manana ny fahalalana, manana ny fahendrena, mitarika olona, mitantana vahoaka, manatsara ny fiarahamonina sy ny firenena ny hitondra ny tanànana Antananarivo renivohitra. Ny aian'ny olona député Totsondry Mampandry raha miresaka ny firotsahany filoha Marc Ravalomanana zay tao aorinany fanambarana nataony iny dia nisy nivoy an-gazety moramora am'izay, niendrika fanaratsiana ny fitantanana taty amin'ny neny Ravalomanana, fa ny tena mandeha be de ny hoe mety ho voasakatsakana de ny mahoraka moa zany de hoe raha raketra tsy matahotra sakatsakana ve ny atokotiko Madagasikara na ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny akabeany zay fantatra fa vao avy nivory niaraka tamina Rosolombavam-baoaka enina tao anatin'ny dinika Savaranando tamin'ity androany alatsinainy ity. Ya, ary efa nidinika mihitsy zay niaraka tamin'ny filoha Ravalomanana zany ny député anakenina teto Antananarivo renivohitra tamin'ny namelabelarany, ny antony ganirotsahany, ny projet de société zay tena zany teny amintsika mbola tsy propagande moa zao fa tena
ary Antananarivo renivohitra tena ho lasa lavitra tsika tena ho tanàna Mateo ty ary isy fivana tena hoe mahery vaika amy tsara eto Antananarivo zany ao anatin'izay betsaka moa ny fampiresahana taotan'izay fa izay mihitsy nge tsy tokony ataotsika ho sakana na mampiorory ny saitsika zany hoe fingapingana sy sakatsakana raha resaka certificat de régularité fiscale zany nge no sakana tamin'ny septembre 2023 nge izy ny zay nanao an'izay ny latsaka ho foloa de nahazo an'izay somatsara izy ia voalohany tsara daholo ny endra ny ara-dalàna daholo taona zay ary naseho any Androany zany ka ahoana izy ny ekekeny zany tamin'ny 2023 ka ahoana no sanatria tsy ekena amy 2024 2018 raha teo koa zay raha sy diso efa candidat de matoa anao candidat 2018 candidat 2023 naloha tsara ary madio tsara ianao zany ary tsy misy atahorana zany ny 211 bisinao ao anatin' zany ka ahoana moa sanatria zany no hoe isy andreborepitsika na isy sakatsakanytsika ao anatin'zany fa raha misy zany dia tsy anaiky zany vaovokana Antananarivo ary ny olom-boafidy izay olo de tsy anaiky lemelana an'zany raha sanatria tena hoe manao sotasota anao an'zany fa mbola tsy any tsika zao fa de fanentanana ny olona zany fa de hoe ny flora valomanana averika an'izay katiteny zay misy anavitra nyty fireneny ty anavitra ny Antananarivo renivohitra zay beta be ny foky rehetrarehetra monina eto Antananarivo zany ao anatin'izay ka eto zany dia hoy zay hoe efa be zay sakasakana zay natao zay tamin'ny flora valomanana tamin'ny atokotima tamin'ny fasakina tamin'ny mpanohatra amin'ny akapobeany ka raha mbola am'ty indray mitoraka ity satria fampandrosoana ifotony ty manakaiky ny vahoaka ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ka raha sanatria tsika ho tonga am'izay zany dia tsisy anaiky ny menana intsony eto faniry fa de hoe Antananarivo ho an'ny malagasy rehetrarehetra ny faritra rehetra ho an'ny malagasy rehetra kaoka tsika masamy anaja ny lalàna ary samy ho tonga saina isika fa hoe fifanana masina no atao ka loha tsisy zany hoe sakatsakana na fingafingana na lalao maloto zany fa tena faso ny fifidianana de aloha ny vahoaka zany no tsara zany ao anatin'zany lozika be ngely izy misy teto Antananarivo renivohitra misy arrondissement anankena jerevitsika nke ny valiny ny résultat fa etsy eo ny vato azo premier arrondissement voalohany candidat zay misy any time ny candidat ny fisakina voalohany mazava be mihitsy ny faharoa deuxième arrondissement ny troisième aretaka de averina ny troisième de averiny zareo foana hoe faharoa ny time fa zao faharoa ny time fa izao ny irimaranga tsy lany zay zany fananiro zareo tsy ho teny amitsy hoe faharoa ny time ny irimaranga tsy lany ary matao faharoa ny time matao ny faisakina dia nisy candidat nge atao time zay mialatsina zany ny madame Kaboto zay zanake ny vatony sy député feno fa raha nitambatra ngereo lasa voalohany time zany tao anatin'izay ka zao moa madame Kaboto moa efa miverina zay soranazy ao anatin'izy ka tsisy atahorana zany le quatrième arrondissement nandresy mazava ny député rina ny cinquième voalohany sixième arrondissement de efa fatatsika efa tataka be nisy koro ao anatin'izay ka raha reo samy mifidanareo fotsiny raha reo ihany no mitambatra nge efa very be nefa vao mainka le flohany time le filoam-pirenena teo aloha maraka raha valomanana no milatsaka za de mitenao za zao na 53% fa raha izy ny eo de tena samy tena hoe 75% na 80% no azony ao amy boribory tamin'ny fahiny de zay de hoana moa ny tenentsika hoe tsy ho lany izy fa matahotra zareo hoe ho lany izy mangovotra ry zareo de hoe ahoana natao amty de mipararetra flora valomana nge tsy hanao falafaty anareo zay manko le zay masy no atahorana le hoe flora valomana valifaty politique misy gazety tsy isan'andro mihitsy ny ny azy de hoe fampandrosoana ary ny azy de tena hoe alahelo any Madagasikara sy ty renivohitra ty hoe tsy miendrika intsony ny ohatry zao zany renivohitra Madagasikara zany fampandrosoana no entiny fivoarana
fanatsarana no entiny eo fasasany matahotra hoe rehefa bientanana izy de sao de anao an'zao izy de miororo ao anatin'le inona atahoranareo ny filoha efanareo ny gouvernement ray manontolo ny premier ministre efanareo bientanana Antananarivo renivohitra no azo de matahotra zareo anatin' zany hoe le olona raiky isany atahorana mafy mihitsy ao anatin'izy ka io na ho faly anareo na teritra na anisy malahelo ifankety isika fa za de miteny fa tsy maintsy lany ho bentana Antananarivo renivohitra ny Flora Valomanana. Rehefa tonga moa ny fotoana député Tojoa dia angamba ho velabelarintsika zay tetikasa efa hitanao hoe mahafinaritra ny ambadika ny ho an'izay satria tena ilain'ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka Antananarivo mahafantatra an'izay fa zao moa zany tsika mbola tsy any anatin'izany amin'ny fotoana izany fa anisany vaovao lehibe tamin'ny faraparan'ny herinandro teo député Tojoa Andriamampandry ny fitsanganan'ny gouvernemanta tsy haitsy moa zany na hoe fitsanganana na fanamboarana gouvernemanta na fanovana gouvernemanta fa efa maromaro ihany zay na rafidrafitra de narindrarindra teo le gouvernemanta de rehefa nandrasana ray volana mahery ihany koa de teraka ihany ambady bevoka 7 tamin'ireo ministra teo aloha no nitazoma dia misy ireo ministra tena vaovao misy tamin'ny andraiky mpanjakana fa misy ihany koa rehefa tokony andraikitra atao anatin'ny ministera no nakarina ho ministra zany zay ao anatin'izao gouvernemanta izao fantaniko de hoe manatena inona ny solombavam-bahoaka Tojoa Andriamampandry amin'ity gouvernemanta vaovao ity taorina ny fifidianana zay solombavam-bahoaka eo anivon'ny antenimieram-pirenena moa no nisiny zay fanovana mpikambina eo anivon'ny gouvernemanta zay alohany amaleko azay fariry de atoizako kely le teo hoe matahotra valifaty ka politika ny sasany rehefa bibeny tanàny ny filoha Ravamana tsy ohatra ny zareo nketsika tsy ohatra nareo zahay fa ny anay de hoe fitiavana ny vahoaka fampandrosoana ny tanàna sy ny vahoaka no de davina ao anatin'izay tsy mitovy le toe-tsaina le fomba fijeritsika zany ao anatin'izay ka zay zany nitetana ny sain'ny vahoakana Antananarivo renivohitra ao anatin'le ny atsika dia asa fampandrosoana amin'ny vaingana satria efa mijaly ny vahoaka amin'ny lafiny rehetrarehetra na resaka tena hoe jiro tapaka filarana rano eto Antananarivo renivohitra faniry enjana inge zany tena enjana mikakaika ny bentanana inge tokony mitsangana am'izany hoe mijaly le vahoaka eto Antananarivo renivohitra ary tsy ety fa maneraka ny faritra maro vao avy tany faritra Gaofaniry fa lalany ny délestage ny jiro tapaka tsy eto Antananarivo inge ho an'ny taniko zay rehefa avy eo hita am'izay anatina gouvernement ao anatin'izy mahakaka ety zao efa misy efa ho 9 ny membre ny gouvernement Faniry ny voalohany de hoe atao inona daholo zany lasa volona mpanjakana ngeny lany ao anatin'ireny arakaraka mabetsaka ny ministera betsabetsany ny volona mpanjakana mihodina nefa volam-bahoaka reny ny etram-bahoaka ngeny lasa volona mpanjakana ny etralohan'ny vahoaka de atao inona daholo ary zany na ny karaman'ireo ministra zao na ny carburant ny andamin'ny ide ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny rehetrarehetra zao nefitsika zao anatina fahasahiranana aiza le hoe politika ny fitsitsiana zany am'izao fotoana zao na hoe politique d'austérité tsy mipetraka le izy le vahoaka foana ve no asiana miafy ao anatin'le izy nefa nao manangana gouvernement anao sady ela zay seka tsy nahita olona fa olona samborina no aveo rehefa mitsangana le izy de atao inona zany efa 9 zany za mahita fa 12 5 ministera de ampy ke zany fa atao inona daholo ary zany betsy andreo fana betsy ahoanina fotsiny ngely membre ny gouvernement de mitenao za manokana de zao mahita an'le firafitra faniry firafitra fotsiny aloha ivelany fond de tadidrio fa hoe gouvernement technicien hoe forme zany zay de efa diso zay volana fe ary efa tena ereo efa taloha zany efa ho 10 taona menaka ianao no nitondry 5 taona tamin'ny tete zamita 5 taona teo iampy 5 taona am'ty de le erreur zany mbola tsy nirectifena ihany ao anatin'le izy hoe gouvernement technicien zao
tadio fa ny poste na ministre zany nge ao anatina gouvernement de tadio poste politique aloha tsy maintsy politico-technique aloha ny membre ny gouvernement zany hoe tsy maintsy olona ianao ia mahay politique aloha anao manana expérience politique vo tokony no voatendry ho membre ny gouvernement zany toerana filoham-pirenena zany ke ny député sy ny ministre zany ke poste politique aloha décision politique no tsy maintsy raisina ao anatin'izany fa izy amireo zao membre ny gouvernement ny tena hoe olona manana expérience politique no manana an'izany hoe tena hoe mafia zany hoe administration dia publique firy amireo zany hoe efa nisy sedra vahoaka malala ny tena hoe fahasaranany vahoaka ny filan'ny vahoaka ao anatin'izany zara fa raisy roa ke ao anatin'le izy le filoham-pirenena nge ny teny député hoe misy tsy maharaka an'le azakazaka any ary efa de am'izay tsy maraka nefa mijery an'reto atsika olona samposamborona ary amina orinasa ary ary amina ONG ary amina organisme ary samy hafa nge tompoko ny mitantana fanjakana nge ny hoetiny firenena fa tsy orinasa na ONG na épicerie ary zay ny tena hoe ireo raha amity fitondrany tsy mitovy any hoe tsy hoe consultant ary ianao nampiasana orinasa société privé ary ianao na cadre ary ianao cadre destom ianao de atao minisy ianao hitondra firenena hitondra fanjakana midona amin'ny talo ianao ary zay na voan'ity fitondrany ty hoe tsisy mihitsy résultat hita tao anatin'izay satria le programme ianao efa tsy misy efa folo efa manjavozavo le olona petraka ao de mbola olona samposamborona ary olona tsy mafy ny resaka politika aloha mafy an'izay izy vao tokony hoe mafy resaka teknika am'izay sy administration zany tokony atao membre ny gouvernement rehefa niry raiky foana zany efa nitabataba raiky foana zany efa sosikevitra nomeko foana zany ka tsy efa nahita ve izy député zay indrindra de mbola tsy hainy any izy de mbola tsy hainy efa mipititra imbaly le gouvernement ka matoa mivoatra zay le gouvernement ke de tsy naomby aloha hoe misy instabilité politique zany ao anatin'le izy tsy manana olona hoa ianao zany vo amorona toko politika fotsiny ianao mitsangana le toko politika ianao de efa manana ianao hoe vo amorona iny de efa hoe manana équipe atao hoe équipe multidisciplinaire manana projet de société na amin'ny lafin'ny angovo io na fanabeazana io na ny lalana io na ny développement rural io na resaka fisabona na inona io de efa manana zay mipetrapetraka ianao de efa fantatrao hoe ianina no ataoko ministre an'izao rehefa ao ianina no ministre n'izao ianina zao ianina zao ianina no nanako confiance fahatokisana ianina no manana fahaizana momba an'izao ianina efa tena hoe niofana momba ny resaka politika sy nanomana an'izany ianina manana tsaika efa ara politika ao anatin'izany de reo no ataoko ministre rehefa manangana antoko fa ity efa manangana antoko efa firy-taona efa nitondra firenena firy-taona ianao mbola tsy manana le ekipa ihany ianao fa olona samposamborona sy apetrapetraka fotsiny zany ny olona atao anatina membre tsy manatena ininy tsy manatena nininitsika rika vahoaka za manokana te za manatena voamaiky tsika antra zao range zao hoe ny detitsika zao ny trosatsika nanomboka tamin'ny 2019 ka hatram'izao nitombo avo roa iny ke ny trosatsika zany no midika fa tena hoe tsy mahay mitantana matoatsika mitrosa dia tsy nahay mitantana ny vola zay misy teo ampelantanana ary tsy vitan'izany ihany fa matoatsika mbola hoe mitrosa avo roa iny dia kely ny vola miditra amitsika zany zany hoe tsy mahay mampiditra vola zany ianao de le filanao zany tsy mandeha amina fampandrosoana tsy mandeha amin'ny resaka famoronana asa fa dia mandeha jamba amin'ny fotsiny zany le firenena dia tsy mahay mijery lara-pamehana zany le fitondra mpanjakana ka zany no midi tenanao fa vo mainky tsika ho sahirana sy antra zany tsy efa sahirana ve na mahantra de vo mainky ho sahirana zany am'izao gouvernement zao satria tsika ary tokony hoe tena tokony misy zany hoe politika ny fiafiana ny fititiana fa vo mainka le gouvernement zany tena hoe mbola nataonao andreo any no isany le olona petraka ao sy tsy mafy an'ireo le programme ataonao tsy mandeha am'zay reo raha miresaka PGE tsika fa tsy revy kely izy
inona le pipége resanao, inona le programme de mise en œuvre. Tokony le gouvernement mitsanga nreto nge nanolotra asa izay vao toko tsy hoe manotra aloha fa tokony losiny ake manao ny mamola vola mandrafitra miaraka am'le le ekipan'izy ireo tsirairay avy zany a no mamola vola de le ministre am'izay avy zao a mandrafitra am'le izy anatina conseil de gouvernement sy ny conseil des ministres de any anao vao mametraka am'izay hoe zao zany programme de mise en œuvre sady ianao zany tokony namola vola nandrafitra mahita ny hoe inona ny finan'ny ministera tsirairay avy inona ny impact zany ho an'ny vahoaka de ianao am'izay avy manatanteraka rehetra zany le gouvernement tavavao sady tsy nandrafitra tsy namola vola fa tonga de hoe io le programme de mise en œuvre io le PGE de mihinanam-bolony fotsiny tsy fatany akory hoe ho asika inona le zavatra ho ataony taizany mahitana an'ity zavatra ho atao ty de inona hitaingana katarasianao sy ny fotsiny ve ny ilainanao zany ao anatin'zany zavatra tsy ny volavolainao fa zany nametrahana anao raha zany ohatra nreo mambaran'ny gouvernement reo de miala ary tsy naika ny toerany io kory ary fa obry reny e amy tsisy dikany satria ny vahoaka no mijery hoe iza avy reto ministre reto satria olo anatina fiarahamonina ngereo e nefa nareo a tsy avaly vaholan'ny olona akory tsy avaly vaholan'ny vahoaka de vahoaky ne olona ho sahirana sy antra de ho tezitra aminareo ny vahoaka zany ao anatin'izay ka fiana zany fa raha zany no antanyanao a dia tsisy mangirana ho an'ny vahoaka sy ny firenena fa vo maika tena ho sahiranatsika ary antratsika de ho hitatsika eo fa alohan'ny farantaona de fa hitanao fa tena hoe miiba daholy menamena daholy ny indicateur rehetra zany zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena zay mihitsy no antaniko satria na tsititsidika teo le olana ara-tsosialy maro a de mety todsoa ianao de pahitokarena de ararotina ihany atao anatin'ny fandarantsika zany satria ny zava-misy amin'ny akapobeany zany a dia mahitsitsika ary tsisy zay tsy menomenona fa tena midangana de midangana ny vidim-piainana ary ny fahefa-mividy a de tsy maraka satria kely ny karama betsaka ny vola mivoaka amin'ny lafin'ny fitaterana ny fandoavam-bola etseroa midangana de midangana ny kirakiram-bola isan'andro kirain'ny malagasy nefa dia vivim-bola no ahodikodina ho an'ny fiainan'ny fiarahamonina ny délestage mamely de mamely am'izao fotoana zao ny rano tsy misy ny fitotongana-ny ariary mihoatra ny vola vahiny na euro na dollara dia mitotonga an'azay tsisy tonga 5,000 zany ny euro am'izao fotoana zao fa ohatra ny hoe mitazataza-potsiny le malagasy a na ny manampaizana ary a dia vitsy ny manao hevitra am'izay hoe tena olana ara-tsosialy zay setrain'ny vahoaka zao tena mampahitokarenanao député Tsotsoa ny antaniko hoe rehefa zao no mitranga inona ny vala famaritana zao tranga zao a amina raharaha kabeany mihitsiny zany io zany zao dia zao tsika am'resaka zao fanena efa 5086 ariary efa ny euro zany zao efa 5086 ariary eo zany hoe mihitsy totongana zany a ny ariary am'zao fotoana zao zany hoe miakatra indray zany ny euro fa ny ariary mihitsy totongana izany dia vokatry ny itsika manavatra foana ho zavatra avy any ivelany zany hoe itsika zany a tokony nanao exportation tokony anondrana ho isika zay zany tokony atsoka ny asa famokarana no tokony atao de tokony anondrana isika am'izao fotoana zao fa raha hoe vary zao ny foto-tsakafon'ny malagasy am'izao fotoana zao ny vary fotsiny ke am'izao efa tena hoe vary itsika mamboly itsika mamokatra vary am'izao fotoana zao fa tena hoe eo amin'ny tena 8 millions tonne isa-taona zany zao no afaratsika am'izao fotoana zao zany hoe raha ny vola mivoaka amitsika zany a de eo amin'ny 1 milliard 300 milliards 1 milliard 300 milliards d'ariary ny vola mivoaka atsika zany am'izao fotoana zao zany hoe matoanao zany misy vola mivoaka de perte so de 1300 milliards
sao de 1300 300 milliards eo efa manakika 1300 milliards d'ariary eo am'izao fotoana zao zany nefa tsika zany tokony vola tokony mampiditra deficit tsika amin'ny anaran'ny exportation zany hoe amin'ny anaran'ny tokony anorana zany tsika de miditra ny deficit rehefa miditra nkety ny deficit amin'ny anaran'ireny touriste reny zao tsika tena Madagasikara tena hoe tany midadasika misy zavatra rehetrarehetra ny tourisme tsy makaty tsony ny olona zara fa misy lalana ratso voteneko anao teo vao tany amin'ny faritra route nationale potika tsisy ny tôbila ny na ady ny firanao namaka ny faratra io na atsimy io na atsinanana io na andrefana io napiditra deficit ny fisian'ny touriste eto Madagasikara de tsika zany de atsaitsika mihitsy zany zay hoe asa famokarana atao de tokony anorantsika fa lasa miimporte foana tsika manafara tsika de io fanafaratsika io foana zany no mampitsotongana ny ariaritsika de rehefa mitsotongana ny ariaritsika nge de mividy lafo nge ny olona mividy zavatra lafo ny olona de zavatra lafo ny olona de mena ny fahefa mividiny olona de misy ny fitangany vidim-piainana zany ny inflation fa importation no betsaka noho ny exportation de io ny ariary hitatsika ao anatin'le ny orinasa tsy haitsika zany no miresaka am'ireny baheura sy ny karazany sy mpiara-mimebonantsika hoe manangana orinasa eto Madagasikara no usine maro isan-karazany de miditra ny deficit nke tsika zany tokony apiditra deficit fa lasa vola mivoaka ndray no betsaka zany nefa ny vola rehetra efa tsisy de lasa mitsositsika de lasa le firenena zany tena hoe mibabotrosa ny toekarena zany ny PIB sy ny PNB tsy miakatra de io vokany io miakatra io zany io ny euro de mitsotongana ny ariary de zao tsy manambola tsony ny olona am'izao zany fagniry sahirana ny olona zao akatoko ny fidiran'ny mpianatra na ny fourniture scolaire zany tena hoe tena tsisy ny droit d'inscription any mpianatra am'izao fotoana zao raha marary zany ianao any atokantrano tsisy ny vola zara fa misy satria rehefa efa mividiny olona misy zany no miena am'izao fotoana zao ka zay zany natao keo le politika ara-toekarena tsy voafehy ny politika ara-sosialy tsy voafehy tsisy voafehy daholo zany ny fomba fitantarana tsy voafehy ny corruption moa zany ny kolikoly mangony fotsiny ao anatin'zany ary le olona hoe hitantana le firenena aramena andraikitra ambony tsy saza n'le toerana tsy mendrika n'le toerana zay tokony ametrahana azy de tsy mahagaga zany le firenetsika na membotra ohatrao zahirana ny olona de zay matonga ny olona hoe izay dia mila olona zay manana traikefa mila olona fa ny amin'ny fanoerana zay alavitra anay am'izao fahazarana an'izao zany amin'ny akapobe raha maheno ny député Todisomitanisany zany de alay-panay teny hoe fangamo tsy ny solombavamboaka no manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ny mpanatanteraka zany dia ny présidence na ny fiadinan'ny république misy ny filoham-pirenena no mitarika azy sy ny primature misy ny premier ministre ary zay lehibean'ny gouvernement misy ministre misy ny secrétaire mpanjakana roa moa zany tenjerana niaraka tamin'ilay ministre vitsivitsy tamin'ny lakamisy lasa teo aiza ny andraikitry ny solombavamboaka zany raha izany sy izany zava-misy amin'ny akabeny ianareo zay azo lazaina fa manana ihany ny fahefana zay afaka iteny tabataba afaka maka andraikitra mihitsy azy momba n'izay tsy fahombiazam-pitantanana marobe zay député Todisomita somary anakely aloha le ana teo ikafaniry le tena hoe mampatra ny olona le vary tongamany 800 000 tonnes 800 000 tonnes eo zany fa tsy 8 millions fa tsy 8 millions zafady 800 000 tonnes eo zany zay zany no afaratsika eo zany am'izao fotoana betsaka ndika zany betsaka 744 000 tonnes izy tamin'ny 2022 de miakatra zany izy de eo amin'ny lasa 1300 milliards ariary keliko zany volanvoaka vary fotsiny zay fa akoatra zany sy zavatra maro ao anatin'le izy de tsy mahagatsika raha sirana ao anatin'izay eo am'le valiteny zay taonao zay zany ny asan'ny solombavamboaka dia anankitelo mitondra feon'ny vahoaka izy
zany hoe mitondra ny marary ny vahoaka ny solom-bava-bahoaka zany a inanivony antemera-pirenena sy ny amin'ny sehatra zay misy azy indrindra eo amin'nivon'ny gouvernementa. Ny faharoa dia manao lalàna izy miady hevitra momba ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ary mandany ny lalàna ary ny fahatelo a le nyresahanao teo zany a manombana ny asan'ny gouvernementa. Ny solom-bava-bahoaka zany dia tokony zay hoe mahay manombana hoe ahoana zany ny zany hoe miresaka manao évaluation na politique publique izy hoe ahoana ny fizotra ny tia ministera atsiraray avy ty a ahoana zany ny asan'ny gouvernement amin'ny ankapobeny dia mandeha amin'ny loany ny fely izy a dia manombana ianao anatin'le izy manara-maso izy zany a ao anatin'izay izay nge atramina solom-bava-bahoaka nanao ny asa faniry ary efa tsy mahafa-po izy dia hitatsika fa tena hoe mandona latabatra zay manitsy zay ary tsy vitany hoe mikritika fotsiny fa manome recommandation hoe zao zavatra tokony atao anatin'le izy ary efa tsy natao izy dia efa nanao zany motion de censure anisan'ny tarika zany nge zay ao anatin'izay fa tena moa teta fanirana vitsy anisa ao anatin'izay efa nisy moa de motion de censure zay natonga saina ny solom-bava-bahoaka hafa zany tao anatin'izy dia hitatsika reny zany a ny afandeva tsy fanajana lalàna foana zany no atao ao anatin'izay ianao to miteny zao hoe any am'ty fanoerana zay zao naneta tao hoe tsy mandeha am'izay loany le lalàna le PGE na le programme de mise en œuvre raha zay natao teo iny dia hitatsika fa nangataka fitenenana dia niteny dia tsy mena fitenena tsony dia hitatsika fa hoe nivoaka zany a ny fanoerana teo nivon'ny antemera-pirenena ho fanehoana fa hoe tsy makasitraka io programme anasa io a ary hitako fa tsy manaraka lalàna ny zavatra atao zany anatin'ny antemera-pirenena dia nijory izay hoe hory vahoaka tsy ary hipetrapetra am'izao fitondrana zao zay a ary mikritika an'io izay ary efa dia niteny izay hoe tsy mitondra makaiza ho an'ny vahoaka zany a io programme anasa zay natolotra io izay nge dia efa zava-dehibe zany afa ny vahoaka zany no mitazana sy mijery hoe misy eto balizy misy eto solom-bava-bahoaka zany a afaka mijoro ary afaka miteny ary afaka mivoaka fa misy moa zany iavisany teny hoe tokony tsy voaka nareo ao anatin'kerana azo anareo mihitsy zay raha tsy voaka renao inona zany ny zavatra ataonao dia hoe ary apetrapetra amin'io zany ianao anatin'le izy fanamarian'olo manko zany tokony janona teo ihany dia niteny dia nanakihana eno a amin'ilay programme zay nazavan'le efa nanakina zay tao efa nisy solotena nge tao hoe nanakina zany atao fa ino anao dia antananao tsy anaraka ny teninao kory nge reo hoe ao anatin'izay ary zay efa nanakina foana ary efa niteny foana atao asina motion de censure efa impiritra efa indra mandihy moa zany a feno le saranisa feno le izy dia iny raha malala iny a no zava-miseho anatin'le ary ke dia manerana faniry na ny fanendrena prime ministre lehibe ny gouvernement ary dia tsisy prime ministre tsisy olona ohatra ny foana ve eto Madagasikara dia io foana ve nga tsisy olo manga mihitsy eto e fa dia le prime ministre zay zany no ela no le filoham-pirenena ao anatin'izay ka manahirana ho aly izy a matsikaiky ny zava-misy a eto Madagasikara fa izao dia anjara andraikitra solom-bava-bahoaka zany ambampanao politika amin'ny tena dia tsy maintsy mitsikera zay tsy mety mandraindraikitra zay a rehefa misy andraisana andraikitra ary rehefa tonga ny session indray a fitoapa hivoriana dia atao any tsiraray mihitsy ny ministra tsiraray avy hoe tsy mety ity atao hoen'ny vahoaka eo rehefa tsy anaraka moa izy a dia tsy maintsy zay foana zany ny procédure atao tsy maintsy anarany motion de censure zany a no andravainao le gouvernement tena andrasantsika mihitsy zay fomba fijoro ny solom-bava-bahoaka avy amin'ny fanoerana zay mahazo manantena zany ny vahoaka fa tena hanao ny asa ny solom-bava-bahoaka avy amin'ny fanoerana amin'ity législature vaovao ity député Tontsoa io zany tsy maintsy misy hevitra vaovao io ady hevitra no atao ao anatin'io ary io nge hoa marina fa vitsy ny afanoerana ao anatin'le izy fa tsy midika anao hoe vitsy kory dia tsy hanao nininona na ikombina ny kavavanao fa io koa nge tsy hoe vitsy ianao na betsaka raha betsy androfana ianao inona moa ny irainanao fa voaka ke mitsara
mitsarafao ny vaoaka ao anatin'izy ary tsika raha mijery ny akabetsahany solom-bavam-baoaka izao zay tena lelaka teo aloha teo tamin'izao iafanjakana zao tsy lany ny akabetsahany e misy koa tsy narotsaka ntsony satria hoe tena tsy ihany ty fa ny fanoerana e ataoko hoe vitsy fotsiny zay ny lalatsaka azo isy ami'ray tantanana notsonany noho ny sotasota maro isan-karazany ary natonga reny namana tsy lany reny e fa matoa zay mbola tafaverina dia manaiky ny vahoaka hoe mba nitondra ny anjara boriborika zay ho an'ny vahoaka ary misy koa député vaovao dia mahita ny olona zany aty amin'ny fanoerana hoe itony olona itony zany dia vonina ary sa iteny ny zavatra tsy mety ary mametoky ny vahoaka zany fa ny député Tim ny député anatin'ny faisakina aty amin'ny fanoerana dia ijoro iaro ny rariny ny sinisiny ary iaro ny lalàna velona satria rehefa lalàna tsy mandeha amin'ny zelony rehefa lalàna mitanila dia tsy anaiky lembenana zany ao anatin'izay raha mbola misy zany ny sahirana ary sady député gatody soa dia hain'ny vahoaka tsara zany rehefa misy ny kendry azolena raha mbola misy ny olona sahirana na ny tatsaha io na olona tsy mananasy io na izy io ka raha mbola misy zany eto Madagasikara indrindra fa ao amin'ny boribotan foana zay nalany dia tsy maintsy mijoro iaro ny vahoaka na inona na inona antso-jay mahazo dia tsy maintsy mijoro aho tsy maintsy miaro ny vahoaka aho ary tsy anaiky lembenana aho ary eo namako reo zay ao anatin'ny somba-bahoaka ao anatina fanoerana dia mitovy jery amiko daholy ao anatin'izay hoe miaro ny vahoaka ary vonina trano zany tena hoe iaro zany hoe fanjakana tandalàna no tokony apetraka eto Madagasikara zay rehefa tsy hanao azery zareo dia tsy maintsy mandraindraikitra ny solom-bavam-bahoaka amin'ny hevitra rehetrarehetra amin'ny action rehetrarehetra zay tokony atao zany mba ahafahantsika miady izany hoe mba tokony andeha ho any amina famarinana ny mpitondra fa tsy mivoaka foana zany no raha misy tsy mety ny voaka dia voaka foana na mangalatra korana zao na mangalatra legioma kely dia kadrainy fa le mpitondra zay manao ny tsy mety zany dia aiza indrindra hoe raha jiramany raisy na tataovatsazy zanytataovatsazy de misy anjato raha misy fahatarana kanefa le zay ndry jiro tsy mahafapo tsy mahafapo raha tsy mahafapo tena ny avidim-piainana ny tsy fandriam-pahalemana zay vakitra ny foana eny ambomanarina zany moa tena enjana ary tsy eny ambomanarina ihany fa mifaritra maro eto Madagasikara aizay zay ke ilaina ny mpitondra miara mivoaka sy ny fananany dia zay ny ilaina ny solom-baovaoaka koa mba mitabataba ianao mijoro hoe tsy mety ty tsy mety ty fa raha solom-bavam-baoaka hitehaka fotsiny na oui monsieur le président oui monsieur le ministre oui madame le ministre oui monsieur le premier ministre amiko reny natao hoe fahavalo-pirenena fa tsy te tanindrazana ya amaraparantsika andriamatoa solom-bavam-baoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika Nambohimanarina moa zany boribory tany fainy manahirana ihany moa izy ity zany satria solom-bavam-baoaka ny Madagasikara ny appellation mbola voalaza ao anatin'ny lalam-panoloana kanefa dia tsy afaka manao tatitra ankoatran'ny ao amin'ny distrika izay misy ihany zany mbola manahirana zany adihevitra zany député Todjo fa hivatsy amina resaka hafa mihitsy efa nambarako teo ny kasiketinao amin'ny pahy teo karena fa amin'ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra ianao efa nanana andraikitra teo anivo ministera ny fanabeazam-pirenena ny valy tamin'ny faran'ny herinandro teo zany ny fanadina-mpanjakana baccalauréat eny ho an'ny faritanina Antananarivo teto amin'ny faritra manodidina vitsivitsy maromaro moa zany fa ny talohan'izay dia efa nisy ihany no efa ny valy mpampianatra député Todjo reny ny valim-panadinana amin'ny ankapobeny misy fimenomenonana ihany ary misy faneho-kevitra samihafa ny amin'ilay hoe fifaliana na tambajotra sosialy dia hita amin'ny alalan'ny soratra soratan'ny ankizy hita ihany koa amin'ny alalan'ny fahampanadinana sy ny sisa ny fomba fijerinao amin'ny mampampianatra anao amin'ny maefa tompona ndraikitra ny tontolon'ny fanabeazam-pirenena anao teto amin'ny tany sy ny fanjakana ya isika moa zany raha resaka fanabeazana faniry dia ny zarina ny mpianatra ny malagasy mba hianatra mba hitady asa sy hiasa aman'olona zay ny fanabeazana napetraka teto Madagasikara hatramin'izay indrindra ka hatramin'izao fa tsy nobeazina isika hoe hianatra
mba hitondra olona, mba hitantana ary mba ampiasa olona. Tokony manana esprit entreprenarial zany zay. Ary tokony manana zany hoe toe-tsaina, amorona asa, amorona ONG. Tokony hanana hoe hitsandraka ny zavatra misy eo amin'ny fiarahamonina zay misy azy mba ho lasa hoarena ho an'ny fiarahamonina, ary mba ho lasa ihany koa zany mba hoe azo asa ny mpiarahamonina izay misy anao. Fa tena hoe nobeazina zany tsika de hoe hianatra, de rehefa vita le fianarana dia tia le CV de andondona any amin'ny orinasa privé na ONG na organisateur hoe tia hiasa manolana. Izay zany nanisany hoe nanimba ny fanabeazana teto Madagasikara. Ary rehefa somaina izay fomba fisaina an'izay zay le kolotsaina izay foana no nomena ny mpianatra malagasy hatramin'izay dia tsy manana an'izay hoe capacité de leadership zay, tsy manana an'izay hoe esprit entrepreneurial zay, tsy manana an'izay hoe esprit créatif zay ny ankabetsahan'ny malagasy. Izany toe-tsaina sy fomba fijery zany efa ny tokony hovana, ary zany ny tokony rafi-pampianarana apetraka eto Madagasikara. Satria tsy tadidio fa ny fanabeazana ny fototra ny fampandrosoana ny firenena na izy ianao na izy ao anatin'izay. Efa napetraka zay tamin'izay hotany jenerale ministeran'ny fanabeazam-pirenena zany hoe na ny orientation scolaire io na zany resahako anao zay hoe anomboka nametraka an'izay vao tsy teotsoma zany ny teteranay de efa navaina toetra zany le fomba fijery ao anatin'ny projet de société ny team sy ny flora valomanana de mazava tsara mihitsy zany hoe any anatina fanabeazana zany any no amola volana sy andrafetana ny olona anankiray sy ny fiarahamonina zany ao anatin'izay. Raha manana an'izany ankehitrika ny vazaha ankehitriny hoe mahitaka an'ina ny amerikana na ny japonais na ny kanadiana faniry raha resaka tena hoe fisaina zany tsy mahay gasy fa mino tafavoaka ry zareo satria zay nambarako kokoanao zay. Tonga de napetraka mihitsy any amina programa fampianarana sy ny rafi-pampianarana hoe tezaina le ankizy ho beazina mba tonga de ahitarika olona, ahianangana orinasa, hitantana orinasa, amorona orinasa ao anatin'izay. Izay tsy misy eto Madagasikara. Niveau ny fomba fampianarana tokony ahitsy zany amboarina zany fa sonso tena potehana zany rafi-pampianarana ke tsy misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao de tsy mahagaga. Akoatran'izay tenengo zay hoe ny mpianatra zany dia tsy manana an'izay hoe na mahazo baka ny mpianatra na licence na master na ingénieur de tsy manana an'izay fomba fisaina an'izay hoe amorona, hitarika, hitantana fa de hiasa aman'olona foana zany de ho ampiasain'ny olona foana de ho mpiasa-bazaha foana zany tsika ao anatiny. Raha mbola zany ny fomba fisainana ao anatina firenena ray eto Madagasikara de tsy ho tafavoaka mihitsy tsika. Fa zay kolotsaina zay zany no tiako ampitana ny mpiarabelona mpiarahamonina rehetra ny mpitondra eto Madagasikara hoe aitsio fampianarana io. Zay fomba fisainana zay zany tokony hanana zay fomba fisainana zay ny malagasy. Fa rehefa ao anatintsika zay rehefa ampiarina any amin'ny rafi-fampianarana sy ny programa scolaire zay zay fomba fijery zay zay viny zay mino faniry fa tsy hoe raha de ho tavavoaka ity Madagasikara. Zay tena mahonenana mihitsy nge zay nisana za vao miteny ny antemera-pirenena anatina gouvernemanta de voalohany de efa fantatry ny ministre membre gouvernemanta sy ny député rehetra fa tsy maintsy ministère fampianarana aloha no todehako voalohany. Tsy fitiavana zay ministra teo akory fa tsisy nahafapo mihitsy kekeza teo hoe tsisy nijerana zany zavatra nyresahako zany ao anatin'le izy misy teknisiana be da be mahay io anatin'ny nivon'ny ministera afaka ampiasain'ireo amola volana zany zavatra nyresahako zany le programa zay ataonao tokony tena hoe miainga amin'ny tena hoe zava-misy amin'ny réalité sy ny filany ny faritra tsiraray avy samy manana spécificité ny faritra eto Madagasikara de ampiarina amin'izay izy hoe ny mpianatra zany vao mivoaka
na troisième fosiny ary izy mahazo BEPC na terminal de tonga de aompanao am'izay hoe izy no hitadana sy amorona le zava-misy am'le faritra misy anazy na orinasy io na inona io de ahitarika olona iaraka hitrandraka an'izay mbo lasa hoarena ao anatin'ny von'le fiarahamonina sy zay misy azy sady mba manana katao izy am'izay no velo no miasa le fiarahamonina sy zay misy azy ao anatin'izany sarotra ve zany e de tsy misy ray ve na roa mpanolotsaina ny von'ny filoham-pirenena mba miteny amin'ny filoha sy ny minisitra am'izany zavatra resahako zany raha manana ny zenga atsika tavavoaka ny zanakitsika tavavoaka ny fiarahamonina atsika tavavoaka ny mpiarabelona amitsika ao anatin'izay de mba misy suite logika an'izay a eny anivon'ny université fa izany zany zavatra tsy tena hoe za zany mieritreritra fa hoe ninina mihitsy ho bato sy tsy voatra ny taranaka gasy de izay naovako politika hoe tsy araiky le mbienana itsony aho fa tokony ampiarina eto Madagasikara zany satria fantatro fa zay tokony atao a eto Madagasikara ny afrikanina ve mahavita ny européanina mahavita ny amerikanina mahavita itsika vitsika vita nefa itsika mbola mahalavitra no ireo itsika mbola manana arena lavitra no ireo ka io zany a dia mampanety fanery akoatr'izay ny tenako de le niveau e ny mpianatra foana no lazaina fa hoe ambany le niveau marina fa tena zay mampianatra ny vérité fa mitsara kopena première anao de gaga hoe manana baka vita teo ty fanery ontsa ny fonao a tsy zany fa mahazo mantanareo mpianatra ampianatra université hoe inona loatra re no mena tany anivon'ny lycée sy ny CEG sy ny EPP sy ny kolany am'le izy lasa le mpianatra no victime ao anatin'le izy satria maninona koa akoatra le teneniko reo a tsisy le fanofanana mandavatao ho atao an'ny mpampianatra ao anatin'le izy tokony isika zany e ny fitaovana ny boky tenena ny mpianatra tena hoe mamakinareo boky ka le boky ary tsy omena azy tsisy le fitaovana ao anatin'le izy tsisy hianatra ny mpianatra faniry any anevina EPP CEG lycée betabeka no mbola mitany e tsisy dabilio e tena hoe hazo ny anarana ao anatin'le izy voatany farotra ao aza nahita matso hoe ty ve zao ve ny fianaran'ny ankizy ohatsy amin'ny fonao ary mbola be dia be ny EPP sy ny CEG zany ny anaran'ny ankizy mianatra amin'ny tany tsisy dabilio ino ny fianarana vanina ao anatin'izany faniry ny cantine scolaire zay nitiavan'ny olona isan'ny itiavan'ny olona flora valomana nasiny zany ny kit scolaire nasiny zany efa tsy mifanaraka ny fomba fampianarana ny approche pédagogique ataonao efa tsy mifanaraka le programme scolaire zay tokony isy am'izao fotoana zao manaraka ny zava misy eto Madagasikara le mpampianatra tsy misy fiofanana le orientation scolaire tsy misy le manana fahaizana mikaroka sy mamorona tsy omenao an'le mpianatra normal raha mbaly le niveau ampianatra raha nisy zao raha mijery Facebook zao anao teo tamy tao faniry de vaka ny fonao misy kizy ontsa hoe misaotra n'Andriamanitra ao asisy fa afaka ao asisy ary afaka baka ao asisy de hoe mention ACP rehefa fanorana le mention MATON de le ACP A de 2C tena latsaka ny ranomasoko zao mention ACP tsy hainy nanoratra de le mpianatra ve no menao tsina anatin'le izy fa le fomba fampianaranao misy le rafitra napetraka ao mihitsy tsy mandeha am'zay lohany zany ao anatin'le izy efa reny zaza reny ho avynyity fireneny ty reny nitondra orinasa reny nitondra fiarahamonina reny nitantana firenena de nafahana le ankizy ao anatin'le izy fa hoana mametraka fanena zany hoe nafahana ve izy sa hoe ina hitanao am'izay koa niveau an'le mpampianatra zay tsy fidiny azo io satria zany rafitra zay napetraky ny mpitondrantsika am'izao fotoana zao akoatra ny fanerena politika sy ny sisa lasa politisiena le izy mametraky anao mpampianatra ny EPP CEG lycée any amin'ny hafa tsy maintsy anatina antoko no atao mpampianatra de forcena eny a ho atao mpiasa-panjakana recrutena nefa tsy vocation le izy tsy nisy fifanana azony
fa de hoe ekipy ty ao anatin'ny natoko de atao mpampianatra ao anatiny ory zareo raha zany tsy tianareo na fitoroavaromanana no tsy tianareo de zao aza le vahoaka tsy de sanna bahoaka kosa reto no tena hoe potehinareo ao anatin'zay fa jereo le firenena jereo le preta amindrazana aminao fa sady abadona ve izy no tena miaina am'izao fahasalanana mitsikitsiko izao matahora an'Andriamanitra ya tena marana fandarantsika Andriamatoa Solomamboaka Totso Andriamampandry mazava tsara ny fanazava-kevitra nentinao atao anatin'izay adiny ray katroka nanatanterantsika ny fandaran'izay maranantsika azy ary inona no fanio-kevitra faraparina avy aminao indrindra raha mbola azo resahana misasika indrindra ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy ho mpanolontsaina eny anivon'ny commune satria amin'ny herinandro io zany faraparan'ny herinandro mihitsy de herinandro ambony io de efa misokatra ny fametrahana atao tantaratasy ho andro pirotsakofidiana zany zay mety efa azo antoka fa hanana kandida zany ny antoko tiako Madagasikara an'ireo commune marobe eto Madagasikara ya atoko matanjaka ny tiako ao Madagasikara fanery ary maro ny commune zany zay anana ny kandidany izy ary anana ny mpanolotsaina ny tanàna ary ohatr'izay koa ny atoko fanoerana hafa zany ao anatin'izay fa dia manentana ny vahoaka zany mba hijery tsara hoe ny vary sy ny tsiparifary fa ny mpitantana commune zany ny mpanolotsaina zany ny tena hoe manakaiky ny vahoaka ary élection de proximité zany dia ho ataotsika dia fa dia efa hitanareo zay ny zava-misy rehetrarehetra hitatsika ny fahaisaranana de misy manantena fa dia mahay mijery nareo zay olona zay tokony atao ao mahay mijery nareo hoe iza no antoko zay tsy namitaka anareo iza no atoko ny joro foana ho amin'ny fahamarinana iza ny atoko ny aro ny vahoaka foana hatram'izay ka hatram'izao dia misy kambanantena ao fa malaly nareo zany hoe ny team dia manana olona ary betsaka faniry ny olona na olon-tsotra io na olona mpitantana orinasa io na tantsaha io na mpampianatra io na izy io mba manana etaeta ilatsaka zany ao anatin'izay dia misokatra moa zany ny kavaravaran'ny atoko team sy ny fanoerana misy totompona andraikitra isaky ny faritra misy borao politika zay manana mpakevitra am'izay ary tsy mandroso votanana anareo reo vonina andray tsara ao anatin'izay ary aza taritsika zay efa voatondro zany ho kandida manomana an'ireny taratasy antoto taratasy reny zany ho ilatsaka ho fidinisika na ben'ny tanàna io nda mpanolotsaina io ary manatena ny vahoaka rehetrarehetra ihany keo zany mba hifanohana tena hoe irahintsika am'ty indray mitoraka ity zany fa dia miangatahana amitsika de mba ho maronisitsika zany mba afahantsika mampandroso ny commune rehetrarehetra satria rehefa commune rehetra misy atsika ny atokontsika sy ny olontsika de le commune mitambatra mampandroso faritra ray rehefa faritra ray no mivoatra dia mandroso Madagasikara amin'ny akapobeany ko dia mirary soatsika mirary fahasalamana atsika ary dingana ray io fa mbola mitoy hatramin'ny farany ny tolona ho an'ny fanavotana any Madagasikara misaotranao Andriamatoa Totso Andriamampandry nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarantsika dinika ianao zany no vahiny ny satatra voalohany fandarantsika zany am'izao fiverenana izao de manantena any arinandray fa mbola azo ho atsona ny député Totso hivahiny amina endrika fanio-kevitra hafa ndray mihitsy efa mivoatra ndray ny raharaham-pirenena tsy fantatra aloha na mivoatra any amin'ny faharatsiana sy fiemorana na mba misy fahatsarany kely fa azo antoka fa hamaly ny député Totso makasitraka indrindra toko misaotra de misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandarana adinika tamin'izao alina izao azadino no manaraka izany amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy ny pejin'ny MBS eo ihany koa ny famerenana amin'ny alalan'ny fahitalavitra
ary ny famerenana amin'ny alalan'ny onjam-peo. Amin'ny herinan'io toy izao indray dia hitondra vahiny hafa amintsika mikasika ny raharaham-pirenena hatrany tena koa fa ny Razafy Manantany izay mahakasitraka ny teknisianina ao ambadiky ny sary sy ny feo ny ara-dalàna tamintsika tao anatin'izay adiny iray katroka izay. Ho amin'ny herinan'io toy izao, Douglas Toboafy.